Ny lehilahy hoy le hoe lava lela kokoa ela mihoatra amin'ny vehivavy dia mba ampiasaina tompoko ny lela anoroana ny madama. Ity zao i madama avoaka tsara ny lelan'ny lehilahy rehetrarehetra, 4 metatra, 2 metatra. Ampianarina izay karazana mouvement izay ny lelan'lehilahy. Na izany na tsy izany ary mialohan'ny hifampilelafana madama ao raha mpisotro toaka lahy, mpisotro labiera, mpifoka moly, mpifoka sigara, tady tsara fa na manoroka ny lahy raha makan-doha be. Borosio tsara amin'ny vinaigre sy colgate aloha ilay nify lahy miaraka amin'ilay lela be any lahy, ilelaka madama. Dia avy eo rehefa afaka amin'izay colgate izay dia kobanina tsara tarehy, tsy hisy ilay marikivy, dia mba afaka ilay fofona amin'izay mba mahafinaritra ny milelaka amin'ny lahy avy eo, mahafinaritra madama ny fanoroka amin'ny lahy avy eo. Zay aloha zany. Karaha andeha hilelaka madama lahy, misy fotoana nanoranareo zany mba ampiana somary manaikitra. Le manaikitra tsy tonga dia le kaikitra eny afaka mifanaikitra fa tsy natao manaikitra be fa ny molotra no mila atao manaikitra. Dia ampiana feo kely ohatran'izay dia taritina. Sady mitarika ilay molotra anankiray ela no mitsetsitra moramora no mibantsina. Ianareo roa zany. Voatarika ilay izy. Rovitra ny molotra madama. Ohatran'izay ilay izy ampeo ilay somary manokatra vava somary. Na i madama raha ohatra lahy zao mandeha manoroka madama hoe misokatra vavany lahy dia indrisy somary manakombona kely. Dia sotomina amin'ny ankapobeny koa rehefa ilay mba mifanoroka iny ampiana ilay tanana kely ohatran'izao ity tsara ilay izy ho any lahy zany. Lahy mila manoatra izao dia ity alana manoatra izao, na koa indry manoatra izao dia indry miaraka ohatr'izao. Afaka aspirana. Ampiana feo tsara ohatr'izany. Ohatran'ireny mihina bonbon ireny. Misy fahafinaretana azo avy eo raha ohatra ka hoe izay no ataonareo. Amin'ny ankapobeny moa izany tsy dia ilay nify izany tsy dia ampiasaina loatra fa eto amin'ilay mampiditra lela indray afaka atao an'izay. Misy fotoana